dia sady hifaly isika fa tonga ny mpamonjy antsika ary koa halahelo fa no ny ota ataontsika isanandro dia manalavitra an'Andriamanitra isika. Koa ny texta amin'ny advento izany dia mikendry fibebahana noho ny fiomanana amin'ny krismasy dia hadino ny fibebahana fa ny firotorotoana ho amin'ny fetin'ny krismasy no manjaka dia mpahatsahivina antsika androany zany ka isika rehetra ny hamerimberina ao an-tsaintsika mandrakariva ny eto ny antsoantso nataony Jiosy tamin'izay no mbola ho antsoantsontsika indraika manao hoe Hosiana vonjeo re, Hosiana mamonjere, Hosiana ambino re, Hosiana manafahare. Ho isika rehetra ny hanaiky fa ny tompo izay tonga hanafaka antsika amin'ny fatoran'ny Satana, amin'ny fanandevozany antsika amin'ny fahotana ka mitonga ny famonjena hampiditra antsika ao amin'ny fanjakam-pitiavana, fanjakam-boninahitra, fanjakam-pahasoavana. Io isika rehetra no handray izany amin'ny mpifaliana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay. Amen. Raisy ny fitahia. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra. Amen.